Anisan'ny mampimenmenina ny maro amin'izao fotoana izao indrindra ny amin'ireo faritra sasany eto amin'ny nosy ny fahatapahan-jiro matetika ny delestage no fiantso azy raha ny tatim-baovao navoaka ny tahirim-bolam-panjakana dia misedra olana arabola amin'izao fotoana izao ny avy eo anivon'izay orinasa JIRAMA izay ny andindiny vaovao. Tafakatra 20 miliara isam-bola ny fantsiantoky ny JIRAMA raha nitaritra izay navoaka ny tahirim-bolam-panjakana. Raha 7.30 miliara mantsy ny vola miditra amin'ny orinasa JIRAMA isam-bolana dia mahatratra 7.50 miliara ny fandaniana izay tsy maintsy ataony. Saika lany amin'ny solika ny vola miditra. Ny JIRAMA dia tsy mahaloa ny vola tokony alohany amin'ireo mpamatsy angovo azy, ireo mpampanofa fitaovana, tsy mahaloa ihany koa ny caution any amin'ny banky fa ny tahirim-bolam-panjakana no mitondra anjara biriky lehibe ho fanohanana an'ity orinasa ity. Tato anatin'ny roa taona dia tafakatra 2.80 sy 300 miliara ariary ny fanampiana izay noentiny tahirim-bolam-panjakana ho an'ny JIRAMA. Anisan'ny olana izay sedran'ny JIRAMA ombenombeny ihany koa ny fangalanana tarby izay mateti-pitranga eto amintsika. Mampanontany tena ny eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana hatrany maninona no tsy mitovy ny saran'ny solika ampiasain'ny JIRAMA sy ny solika izay varotana eny amin'ireny tompom-pivarotana solika ireny izay manatombo hatrany ny fandaniana ataon'ity orinasa mpamatsy ny jiro sy ny rano eto amintsika ity. Ny elanelam-bidy anefa dia tsy miteraka tombotsoa ho an'ny JIRAMA amin'ny maha orinasa azy na ho an'ireo mpandoetra na ihany koa ho an'ireo mpanjifa.